Tao anatin'izay 20 taona izay a niezaka izay fa hatreto aloha tsy tafita le hafatra. Tsika matetika ny gasy dia miteny hoe fahasoavana ny atao hoe mahazaza na hoe cadeau de Dieu. Tolo-janahary. Tolo-janahary. Fa fantaniko ny anta zany zao hoe raha olona sahirana ve? Tena tolo-janahary marina ve? Fenitra. Tao anatin'izay 20 taona izay a niezaka izay nanazava manohitra maimaim-poana fampiofanana momba fanabeazana aizana. Fa tena lazaiko anao a fa hatreto aloha tena afaka miteny hoe tsy tafita le hafatra. Tena misakana ngezabe mihitsy ao anatin'ny fomba fisainana io resaka kolontsaina dia manaiky zany hoe zay mihitsy ny fahitan'ny olona anazy aloha fahitako ny olombelona le matoa misy aloha dia tiana izy dia efa eo aloha le olona dia karakaraina zany fa makina ny teneninao hoe tokony mba manao kajy le ray aman-dreny hoe zay zaza velona no ateraka zao ny antony voalohany aloha hoe azo atao hoe vinavina ambony latabatra na olona nianatra zany resantsika senao zany fa rehefa tena mipetraka eo amin'ny toeran'le olona ianao dia ny kajy ny tena hafa mihitsy satria izy za zao efa nahita ireny tao amin'ny la maison d'aine 7 zaza naterany roso izy zany hoe le zaza latsaky ny 5 taona hoe maty eto Madagasikara koa be dia be dia mametraka zany iray aman-dreny hoe iza no azo iza no tsy azo iza no ho elaela velona kokoa dia miteraka maromaro izy mba isy vitsivitsy ihany araka dia zao ho an'ireo ray aman-dreny ireo ny zaza ny anazy no antoka amin'ny fahanterana zay no mahavalim-babena amin'ny valim-babena dia tsy vitan'izay tsy antoka amin'ny fahanterany fotsiny fa ireo koa ny anampy anazy amin'ny fivelomany satria ny ankizy kely any mba mivoatra zaza 5 taona 9 taona efa mahay mahandro sakafo dia ohatry ny akoho kely mijanona ao an-trano ny ankizy rehefa hoe tsy mianatra ny ray aman-dreny lasa ny hetsana mivoaka ny daholo ankizy kely daholo ny eo amin'ny tanàna dia mifampianatra eo izy zay tsy hoe mifampianatra moa zany fa fampitaritarika eo izy dia ho an'ireo ray aman-dreny ireo tena hoe lalipaka ao anatiny mihitsy ny fandresen-dahatra hoe fanomezan'ireo zaza ireo satria ara-toekarena manampy anazy ireo rehefa 9 taona 10 taona 10 taona dia miaraka mampidi-bola miaraka aminy dia rehefa lehibe ireo dia mitady ihany koa izay ivelohany fa tsy maintsy manampy ny ray aman-dreny rehefa avy eo dia dikan'izany hoe ireo zaza ireo ny antoky ny hoaviny zay le izy fa fijery tsy mitovy mihitsy ny atsika dia ohatran'izay ny akamaroany zareo zay ny akamaroany raha ny olona any mba mivoatra aloha tena zay fomba fisainany dia niezaka izay hoe nanova fa tena hoe ampanetretena za aloha tsy navita fa raha tokony conseiller olona ianao ary dia inona conseiller ny ana aloha ny toro-hevitro dia hoe ny zavatra hitako indray kosa ny aloha ny ankizy rehetrarehetra izay miteraka avy ao la maison d'aine ilay ankizy nitezainay ny vavy tsisy maro anaka izany tsotra amin'ny mamany hatreto aloha zany nisy lesona ny ray sy ny any zany fa tena miandry génération anankiray zay aloha ny hitako zay ny ainanay zany hoe raha fahazoaka azy zany aleo foana mitandrina satria sahirana ianao fa raha sanatria tena olona efa manana ankizy maro ianao nefa dia tsara mampianatra n'ireny ankizy ireny satria ireny indray afaka miassure amin'ilay avenir anao raha zay aloha le izy hoe le zaza efa eo dia kolokoloana dia karakaraina dia atao izay hanabeazana anazy ao anaty fahendrena sy fahaizana mitrandraka fahaizana anasany ihany koa ny hitako hoe tokony hoentina mampianatra ny olona satria eny rehetra eny eny afaka mianatra fa le saina tia mianatra le fanahinao mangetaeta sy nona fahalalana iny ny hitako hoe mila foazina dia iny ny mila mpaherezana satria mamaky boky izy mamaky gazety izy mihaino radio mijery tele izy miresaka amin'ny olona raha sokafanao ny sainy dia afaka mianatra foana na 4 taona na 4 taona dia any amin'ilay fitiavana mianatra zany amin'ny fomba maro samihafa no tsara hoe volena dia any amin'ilay toetra tia manao marina satria maibe ianao nefa tsy valara dia ahoana
oisytsika mahibe nefa ianao mpamitaka dia mpandainga dia mpangalatra dia ahoana misy hitako hoe tena manana valeur be mihitsy anta e raha malala moa zany fa ianta dia zanaky monsieur le général Ramakavely mba tiako fatarina hoe zay toetra nananao zao zay ve néritenao momba avy taminazy azo antoka tanteraka tsy dada ihany fa dada sineny dada sineny a tena olona mahitsy daholo tena hoe mijoro amin'ny maha izy azy dia izay aloha tena azo atao hoe lova sarobidy tena nyraisina tao amin'ny tantaram-piainany dada na neneny a zavatra hitanay foana hoe miezaka foana zareo a mijoro amin'ny marina tsy mahataty zavatra tsy rariny zany dia hitako hoe sady nitondra fahasahiranana izay indraindray fa nitondra rehare-be satria hitanay hoe mahavanona taranaka ary mampiada-po mampiada tsaina dia tsy very mandeha mihitsiny rehefa hoe fantatry ny olona fa marina sy azo itokisana dia hitanao hoe na misy zavatra sarotra raha mitranga dia izay hoe fitokisan'ny olona anao zay satria anao fantatry ny olona hoe marina tsy mamitaka tsy mpandainga dia io amiko io arena mihoatra anao volo fa azon'olona zany atao hoe miaramila zany amiko dia tena hoe discipline rigueur be mipetrapetraka zavatra tokony ianarana rehetra ve zay za aloha ny anarako ny fefitaona aloha dia dada izy mbola maino za nenazy mahavariana mihitsiny zay zavatra mila ataony dia vitany mialohan'ny fotoana foana ary ny zavatra tena mahavariana ny chauffeur rehetra zay niara-ny asa tamin'ny dada tao anatin'ny 10 taona tsy mba misy olona tary zany dia izay aloha tena ny anarako za tsy mba tary zany fa matetika ary tonga aloha satria tena latsapaka mihitsy ny hoe mifampitohy daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ny maharoy-pihavanana zay aloha tadidiko hoe tena nazavainy tamiko mihitsy ny hoe mifampitohy daholo dia izay ny maharoy azy raha ohatra ndraika tara dia tary izay dia raha mifampitsinjotsika dia mandamindry dia tena ny anarako mihitsy izay dia tena laza tena raiky tapitsaka aloha ilay izy ho anahy dia hitako hoe mitombony ho anahy manana an'izay fa ny dada ny discipline napetrany tsy discipline anaty tery vaimanta dia izay koa aloha tena mahafa kely anazy miaramila ny miaramila izy fantatra hoe hafa fa dada izy tena hafa fa dada mampita sotoavina amin'ny ohatra velona tena hoe tarafina dia tafina manome ohatra zany zao hoe zay tena hoe mandala ny resaka demokrasia zany demokrasia zany hoanay tsy concept mihitsy tsy hoe teny maniditsidina fa zavatra ny ainanay tao an-trano zany rehefa manapa-kevitra dada sineny dia manontany hevitra izanaka nefa izy miaramila tena tadidiko mihitsy hoe nisy fotoana nanapa-kevitra zareo hoe mbola perinasy izy colonel izy tamin'izay dia hoe andao anao doctorat izy sineny izy anao doctorat amin'ny resaka histoire science politique dia neny any amin'ny resaka science any amin'ny géologie dia paléontologie mbola samy niasa izy zareo dia hoe andao akadimy taona dia ho any Frantsa fa miverina mpianatra dia tamin'izay ako 12 taona dia nizandriko lahy 12 taona dia ny anankiray 9 taona dia nivoriana izay ahoana raika izy mitetika andeha ho any zay fa manaiky velonareo dia izay nanontany hoe raha mandeha any tsika dia inona miova tsy misy mpiasa ntsony tsy misy tomobile tsy misy dia vonina aveo hoe ao an-trano zany manao raharaha daholo dia dada voalohany hoe sako anatin'ilay manao raharaha dia miova aloha fomba fiaintsika andao ary andeha dia nanao voty izay dia tena hoe nifanaiky tena hoe zay zany zavatra hoe zay miaraka mifanaraka zavatra tena ny ainanay zany dia hoe reny fisotoavina rehetrarehetra eny tsy resaka hoe teoria fa zavatra ny ainana dia izay ny mampiampita anazy hoe hitanay hoe tsara ilay izy dia toizana hoe miaramila izy tsy manao didy-jadona fa hoe zaho izy rehefa ray dia ray fa za tsy miaramila atao trano dia izay aloha tena hitanay hoe nahafa kely anazy satria dada tena olona mpanota mpamorona tantara isaky ny rehefa mandeha vacances zay dia inandray ny tantara ho foron'ny dada dia lasa iny ampandehanana eny dia mamorona tantara dia indraindray tsy tianay ny fomba fanaovana azy vai fa tsara fana loatra nefa indraindray tokony asy manana fifandraisam-po be zay satria tena nametraka mihitsy izy hoe le zay hoe fifampiresahany izy tena olony sy fanankalozan-kevitra ianao miresaka tantara io dia sady ianao ilay mitrandraka ny teny gasy
hitako hoe manao namorona boky be deaibe ianta anisan'izany misy boky anankiray zay hoe vitanao daozaka sainao azonao atao azonao atao atantareo anay kely inona tsara izy voalohany aloha na tonga n'io boky io dia nampianatra ako commercial tamina orinasa ray zay hoe tsy nanana fatokisa tena mihitsy ny zareo hoe ho tratra ny tanjona dosa hoe ore olona raha ny tanjona raha tsy atokisanareo ko tsy ho tratranareo mihitsy io raha tsy matokinareo dia hitako tamin'ny zareo mahay fa tsy nanana fatokisa tena dia ohatrany hoe tsy hita le lalana anatratrarana tanjona dosa miankina amin'ny finoanana io dia hoe finoana ahoana zany resaka fivavahana ve zany dosa aleo fa andraso raha fa soratako dia ny azonao atao tena hoe manazava-dingana 7 ahafahanao manatratra ny tanjonao dia le dingana voalohany aloha sahilo ianao manofy dia io be dia be ny olona tsy samy manofy satria vao miainga fotsiny dia hoe sao dia tsy vita toy zay tsy zay le izy manofy aloha ianao hoe inona ny etaetanao inona ny fanirianao matoa ianao velona androany dia anomana ny rapitso ka le rapitso ianao te ambolo voatavo sa te ambolo vomanga sa nde ambolo akondro io zany tadiavinao hifidy an'izany ndray ianao mametraka hoe akondro na voatavo satria arakaraka mahainao anao sy izay tadiavinao dia faharoa iny viny iny mila mivadika tanjona dia ny atao hoe tanjona dia vokatra andrasana fa voafaritra ra-potoana ary afaka refesina dia iny tanjona iny rehefa avy eo no hoe matoky ianao fa vitanao komeny ianao tsy atoky nefa ny olona mavita tokony atoky ianao fa rehefa vitanao io na dia mbola hoe tsy hainao ary azonao ianarana afaka mitrandraka ianao dia ny manaraka tsy manao ary zato-pindrina ianao akorany hoe mikasa fa iny fikasanao iny mivadika asa ianao dia manao dingana ianao fa rehefa manao dingana ianao manao dingana mifanitsy amin'ilay tanjona ohatrany hoe ianao fa andeha ho an'ny tomasina ianao tokony lalam-pirenena faharozany alainao dia laza ianao mitonantonana ny amin'ny RN7 tsy ho tonga mandrakizay any tomasina dikan'izany le lalanao tokony eritreretinao le dingana ataonao mifanaraka amin'ilay tanjona tratraranao manarak'izay mila maharitra ianao fa tsy hoe andre mandeha ianao mantavary dia mandeha fitsotro be misy vele hoe tonga dia manan-karena analo za tsy dia tena hoe tsy dia tena iny loatra ny anahy ny lalana tadiaviko sy atokisako satria izao ho anahy ny lalana ampitomboana rena dia lalana fampitomboana fahalalana sy fahafantarana olona aloha voalohany indrindra dia iny mamokatra vola rehefa avy eo dia le vola rehefa azo iny tao anatin'ny nazahoana iny efa be dia be ny zavatra ianaranao dikan'izany le eo hoe le vola fotsiny ianahy aloha tsy any ilaina ny vola tena ilaina fa tsy vola ihany no arena ho anahy misy arena be dia be hafa voalohany aloha dia le tombonandro azonao dia efa io ny arena voalohany raha tsika an'io dia tsy afaka manao n'iny dia alohan'ny vola ny anahy fifandraisana hoe ataovy milamina le fifandraisana amin'ny olona rehetrarehetra zay miaraka aminao dia za tena meno tena mijoro amin'le hoe alaoko veritsika alakalam-bola zay veritsika alakalam-pihavanana satria le fihavanana iny mampaharitra tokoa ary afaka mampaharitra ny fiarahana zay azahoana vola rehefa avy eo za zao tamin'ny tonga taty Madagasikara tamin'ny 5 dia mbola misy orinasa miara-miasa tamiko zany mbola miara-miasa amiko hatramin'izao satria manino nokaliana ny kolokoloina le fifandraisana fa tsy resa-bola fotsiny ny asa ny vola manaraka zany rehefa avy eo dia iny fifandraisana iny dia tehiteny koa zavatra tena zava-dehibe ao anatin'ilay boky io ny hoe ny sakana tsy manakana fa tohatra fiakarana zay fijery zay koa tena hoe hitako hoe be dia be ny olona raha vao mahita olana dia mitsatoka eo amin'ny olana dosa hoe oriavako amin'ny teny malagasy iny ny olana sy vahaolana ka mitovy ny fototeny manino ianao raha mifantoka amin'ny vahany toy izay mifantaka amin'ilay olana tonga dia mifantoka amin'ny vahaolana ianao na mbola tsy hitanao ary ny ati-dohanao misy miliarana connexion neurale hoe misy sela ao anatin'ny ati-dohanao amina miliara napetraka-Andriamanitra mba hahafahanao miketriketrika sy misaina dia avelao mba hikotrona kely izy io mitady hoe ahoana ny amahana an'ilay olana
fa ny olona roatra misy vandy na ianao miketriketrika mamany iny efa mitombo ianao lalam-pitombonao iny fa tsy hoe lalana arendrika anao akory dia izay fijery izay any tena hitako mihitsy ny hoe fijery tena tsara apitaina dia izay nanoratako an'ilay boky hoe raha ianao izaka ny mahita olana dia mijanona eo toza hoe mila dinganina io ny tahotra mivadika tohatra mahafinaritra be ilay teny malagasy fa ao daholo aloha izany